Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana bambalana no ionana amintsika amin'izao fotoanan'io izao fotoana izay rahantsika atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akidio ny akimedia ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana sy ny gropy izay maharesy dia monina ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray androany dia ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra dia faly indray mahitanao eto androany dia matoka fa ifampahireto indray tsika hatramin'ny farany ny fandarantsika moa dia fandarana ho anao izay vao tonga eto dia manaraka ny atao fandarana andramoka izao vavaka fiambenana ianao izay fandarana melohan'ny andehanantsika tory dia vavaka fiambenana mba fiambenana antsika amin'ny tiarana ity ho fiambenana ny fanahintsika amin'ny tiarana ity dia atory amin'ny fiadanam-pontsika rehefa avy eo rehefa avy niarika n'ity tontolo andro ity amin'ity androany ity dia inoaritsika rehetrarehetra raha androany vao tonga eto dia tonga soa ianao ary manasanao hoe tonga avandray rapitso naretanao fa mampahiranao eto amin'ity androany ity matoka fa raha kivikivy ianao tonga eto nareradreraka dia tsy taka izany ny voanao eto amin'ity androany ity fa azo hery anie tsika rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra raha misy tsy salama aza dia azo fahasalamana tokoa tsika dia mety ao anatina adi-tsaina ianao misafotifotiny anatin'ny sainao misy fanapa-kevitra tokony raisinao dia anavany sainao anie ny fanan'Andriamanitra fanamasin'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao ka dia tahian Jesosy ary tsika rehetrarehetra anabavy Rodiny Maria avy any Koety niditra voalohany teto androany tahian tompo anabavy Rodiny Rahalahy Tojo anabavy Erika Marie Valentine Elisa Tsiala Aimé Lovely ary Jaotina Elisa Marie Jo Lala Selina Angela Io Marie Rafa Yama Olgaran'Orso Tahiry Mario Amboaratsiky Berthe Sava Maeva Tahiry Mario efa nabeko teo Ramonde Lalao Aimé Manambotro na Iraka Erona na Manimby tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tonga soa alleloia dia mifaly mahita anareo ary maretatra amin'ny farany araka-tsika amin'ny adiny sasany latsaka eo hieno hira hieno vavaka hieno toriteny indrindrindrindra dia androany ivavaka fanomboana ao antsika eto nanabavintsika iaina avy eto Frantsa hitondra ny tenin'Andriamanitra nabavy Lovely Aimé Lovely avy eto Frantsa dia ivavaka ho an'ny firenena nabavintsika Yama avy any Koety ka dia mahita farany ary za moa eto ihany koa amelabelatra ny toriteny ary rehefa avy eo ka dia mino an'izany rehetra andao aloha apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fotoanantsika eto androany tany tompona nabavy Saondra ka andao ary aloha ampandrotsika nabavitsika aina avy eto Frantsa izy no ivavaka ho an'ny fandarantsika tany tompona nabavy aina anao ny fitenenana. Tahian tompo pastera dia tahian tompo tsika rehetrarehetra araka ivavaka tsika nomboka ny fotoana. Dia Andriamanitra arainay tsara indrindra mbola manantona anao indray izay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Jesosy satria mbola afaka miaikoaka eto anatrehanao. Misaotra anao izay Jesosy satria mbola nomenao fotoana izay amin'izao fotoana izao hiresaka aminao Jesosy handray ny teninao. Misaotra anao izay nampiferovanao anay tamin'iny tontolo andro iny satria tsisy lalaka-dalana izay matoa tonga eto Jesosy. Mety tonga eto amin'ny adi-tsaina izay, mety tonga eto amin'ny alahelo izay, mety tonga eto amin'ny fieritreretana izay, mety tonga eto amin'ny korotana Jesosy afafantatray androany tompo malala. Ianao ampahery anay, ianao hamalifaly anay indray amin'ity alina ity. Ary faly izay Jesosy satria mbola afaka handrehanao. Faly izay Jesosy satria fantatray fa ny masonao dia mijery anay androany. Masonao ny anjelinao marobe ao an-danitra ao dia mitodika amin'izao fandarana izao amin'ity alina ity Jesosy. Mankasitraka anao izay tapetraka tananao izao fandarana izao tompo malala. Aoka feno fanatrehanao ka nizaniza Jesosy manaraka eto amin'ity androany ity. Nizaniza vao tonga eto amin'ity androany ity Jesosy dia ny fanahinao masina ny hamangy anazy, homba anazy, ary pasika anazy, ampahery anazy, ampahery an'izay reradreraka androany. Anome fifaliana izay mety malahelo androany Jesosy. Anome vahaolana andreo izay mety reraka androany Jesosy ary ampianatra anay tompony teninao amin'ity androany ity. Aoka feno fanahinao masina. Aoka ianao mihitsy Jesosy no hiteny aminay fa ho fitaovana fotsiny ihany Jesosy izay hitondra anao rehefa avy eo. Aoka ianao mihitsy nanokana ny vavany Jesosy hametraka ny teny sady ho anay tsirairay avy Jesosy. Fa vonona iaino anao izay tompo malala matoa tonga eto ary mangetahetanao izay matoa tonga eto Jesosy. Mangetahetanao ny fanahinay. Dia hatreo feno Jesosy izao fotoananay izao mba tsy ho very maina ny fotoana izay laninay rehetra eto Jesosy. Ary aoka ny rahanao hiaro ny connexion anay, hiaro ny connexion ny tsirairay avy. Ary raha misy ihany Jesosy mety mbola mangetaheta hiaino ny teninao hivavaka androany dia ianao hanome vahaolana anazy, ianao Jesosy hanome connexion anazy tompo malala raha mangy anazy amin'ity alina ity Jesosy.
dia mampandroso anao Jesosy amin'izao alina izao anatin'ny fo mampandroso anao izay faran'izao Jesosy anjakao manontolo fa ho voninahitra ny anaranao irery ihany Jesosy ny zavatra ho ataony rehetrarehetra dia voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany. Amen. Halleloia, saotra betsaka ny anabavy iaintsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay mamavaly tiana tahiny Jesosy Antonina Suzelle sy izay rehetra tao ambony tao mety mbola tsy hitako dia tonga soanareo dia tahiny Jesosy. Andao aloha tsika hiano hira atontsika ty hira anankiray ty hoe miandry Jesosy tsika eto. Halleloia. Ary aorian'ity tsika dia eny tenin'Andriamanitra izay hoentiny anabavintsika Lovely Tina ka dia minofinaritra tsika rehetrarehetra amin'ity hira ity Tina Rakotoary Zaka Aimé Lovely efa nanarabaiko teo tonga soa daholo nareo andao ary minofinaritra ary tsika rehetrarehetra dia miomakomana tsika aka baiboly aka toerana tsara fa eno torotentsika ao aoriana ty hira ity minofinaritra. Halleluia. Sai nandani giuni vezi nakafizao tuntulizao tonzai adala isan'andro no Natao tinatao
miandry ny Jesosy sika, miandry ny fiverenan'i Jesosy sika. Ohatra somary tapatapaka ny fahainonareo azy de ialana tsiny an-trano moa fa miezaka tsika mahatsara azy fa rehefa ratsy moa izy de tsisy azotsika atao fa de raisitsika am'izao izy aloha. Ny hira aloha ny tena tapatapaka efa mino fa rehefa andeha ny toriteny de mba tsy ho tapatapaka ny toriteny anababitsika tina fa lovely tina fa mba hoeno tsara. Alleloia. Ahoana ny mety fahainonareo ny teniko zao, mety mbola tapatapaka sa efa manahoana izy zao ny fahainonareo azy. Mandram-pimakomantsika de mba tena anao hoe maheno tsara nareo sa mbola tapatapaka izy zao aza amin'ny teny zao ampandrosotsika ny am'izay fotoana ampandrosotsika am'izay ny tenin'Andriamanitra miankina amin'ny fahainonareo anahako hoe tapatapaka ve sa ahoana. De aleo zany tapatapaka fa aleo ny toritenin'ny anababitsika mba tsy ho tapatapaka mba hoeno tsara izy ao. Alleloia. De miandry kely anareo zany miteny hoe tapatapaka izy ao na mandeha tsara. De rehefa zay de tonga dia alefatsika ny ten'Andriamanitra mandra-piandry anareo mamaly ary de tahiny tompo ary. Mazava tsara ozy zokary zao andao ary maheno tsara hony rehefa miteny andao ary. Tahiny tompo ary anabavy lovely tina anao ny fitenenana. Iny tompo paster de manona fiadanana amintsika mpiaino sy mpanaraka fandaharana de ny tenin'Andriamanitra izay mahafaly anao zaraiko aminareo amin'izao aizao mory ava de hitantsika amin'ny Jakoba 5 andiny fafito ka hatramin'ny faha 1 Jakoba 5 andiny fafito ka hatramin'ny faha 1 de toy izao raha mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonmonina rahalahy fandrao eloina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka mimpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'ny Joba rehefa hitanareo ny farana nataon'ny tompo taminy fa miatra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Alleloia. Ny soramandry ary ambony amin'ny soratra masina moa ry havana dia manao toy izao hoe boky ho an'ny kristianina azy Paoly sy anatra ho an'ny hafa. Izany mino ry havana malala fa isika tsirairay reto dia samy manana ny olana sedrainy avy amin'ny fijoroana maha kristianina antsika. Dia izany indrindra no tiako asongadina eto ry havana. Tsy haiko hoe ianao io inona avy ny olana izay lalovanao ny fanarana Laodia amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mety hoe hiaran'ny henjikhenjika maro samy hafa tsy zaka ianao, mety koa hoe voahilikiliky ny fiarahamonina, voahilikiliky ny olona akaiky ianao, tsy haiko hoe havana, namana, vady, zanaka satria hoe niova amin'ny fomba fitondran-tena ianao ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mety hoe niala ny ratsy fanaonao taloha ianao dia miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra dia voahilikiliky ny olona. Mety koa hoe misy manao teny marasy fihetsika mandratra fo mihitsy aza, mety misy manao tsinitsinina anao. Fa zao ry havana te hampahery atsika za hoe na eo iza zany zavatra rehetra zany dia tsy maninona ry havana fa efa lehibe ny fahasoavana hoanin'Andriamanitra atsika, koa dia manana hatrantsika toe-po, manana faharetana mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Satria Jesosy dia efa mampanantena zatsy ho atsika ry havana dia ilay fiainana mandrakizay fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia ho avy Jesosy ary marina hoe tsy fantatsika ny andro, ny fotoana, ny ora izay aviany fa tsy maintsy ho avy izy rehefa voasoratra izany rehetra izany ry havana malala. Dia izao na dia tsy moramora aza ny fiaretana izany fahoriana rehetra izany ry havana dia mandrisika atsika za hoe azony hatrany ny fahalalana tsara azonao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay efa voarainao ka nanova ny fomba fitondran-tenanao. Ary aza miova amin'izany ianao fa toy izy foana aza ny asa fitoriana izay efa niantson'Andriamanitra anao ka nitanterahanao. Dia izao ry havana, isika rehefa hoe mamafy voatsara tsika dia tsy maintsy hijinja ny soa nataontsika foana tsika, ary rehefa mamafy ratsy tsika dia tsy maintsy hijinja foana ny ratsy izay ataontsika. Za moa taloha tena anisan'ny manao tsinitsinina an'ireny mpitoro ten'Andriamanitra ireny tamin'ny mbola tsy miraharaha, dia za mino fa betsaka koa manao an'izany amin'izao fotoana izao.
dia tiako tantaraina anareo ty zavatra niainako ty tamin'izaho mbola tany Madagasikara tamin'izay. Dia ny fotoana izaho le tsy dia mivaky lohan'ireny mpitoro-ten'Andriamanitra sy tsy miraharaha reny, dia sendra nandeha niantsena teny Ambodiny Sotro izaho sy olona akaiky anahy izay indray andro izay. Dia sendra nandahatra eo anoloan'izay mpitoro-teny izay. Dia ilay olona miantsoantso lahy maro, dia ozy izy mantsy anay hoe manasa anareo roavavy za mba hijanona kely hiaino ozy izy fa manako lazaina aminao Jesosy ary misy hafatra tiany hambara aminareo. Dia tamin'izany moa ry havana amin'ilay mbola tsy maritra sy tia mianiany. Dia ozy ilay olona iray niaraka tamiko hoe aiza koa izay Jesosy eo ozy izy fa ianao izao no hitanay eo. Dia lasa izay roavavy nandesa tsy nijanona sady miara-meme izay roa miara-mianiany izay tsy mivaky lova. Dia mbola vao may manesineso an'ilay mpitondra tenin'Andriamanitra. Dia amin'izao moa na dia efa fantatra fa hoe mahasoa ny ten'Andriamanitra dia tena tsy niraharaha tamin'izany. Dia izao ry havana, ilay rahavavy ry havana dia teo foana izy niezaka niantsoantso olona maro na dia betsaka ny tsy niaino satria efa niomana izaho tenin'Andriamanitra ny olona maro izy. Dia ny lesona tiako tsoahana ambarako aminareo amin'izany tantara izany ry havana malala dia izao: iny rahavavy iny na dia niantsoantso anay tampitiavana na dia niantsoantso olona maro tampitiavana izara tenin'Andriamanitra, dia za mino afa-tsy izay irery ihany ry havana no nandalo teo, tsy niaino fa nandalo fotsiny. Mety betsaka ny teny marary efa azony, mety betsaka ny esoesy teny vava fihetsika izay mety efa nizakainy iny rahavavy iny, fa mbola nijoro niaritra teo foana izy ry havana malala. Satria nahoana ozy izy nareo? Ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Mateo any hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Za mino niaritra nijoro teo iny rahavavy iny no ny asan'Andriamanitra satria tia hamonjy ny tena ry havana, tia hamonjy ny ainy izy. Dia tsy izany ihany nefa tia hamerina olona ihany koa izy ry havana malala famarinana, tia hamonjy fanamina mba hibevoka hiverina todo amin'Andriamanitra satria izany no atao rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Dia tsy nisy niaino fa izany za ilay tsy niaino. Mety nisy niaino ahy fa vitsy ry malala dia betsaka tsika amin'ny fotoana izao no manao fihetsika tahaka an'izany nataonay roavavy ry malala. Dia izao tiako ry havana malala mba atsapa-tenitsika kristianina hoe mba hanantsika toe-po tahaka ny nananan'io rahavavy mpitondra tenin'Andriamanitra izay nanao ny asan'Andriamanitra io. Alaitsika tahaka ry havana dia ataontsika tanjona mihitsy amin'ny fanatontosana ny asan'Andriamanitra hoe misy tanjona izay tratrahantsika dia ny azahoantsika n'ilay famonjena, ilay fiainana nampanantenan'Andriamanitra antsika. Dia tsy tokony ho kifontsika, tsy tokony hientritsika na menatra n'inona fihetsika marary iainantsika, n'inona fanenjehana, fankalana sy fahoriana izay hianjadintsika ry havana amin'ny fananana ny tenin'Andriamanitra io, fa ndao hifikitra hatrany amin'Andriamanitra ry havana malala. Manome toky antsika ry havana malala ny tenin'Andriamanitra any amin'ny lioka any ho antsika izay manao ny asan'Andriamanitra, ho antsika izay miezaka any amin'ny lioka toko fahaenina dia faharoa amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo any dia manao toy izao hoe: sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariany sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-potianareo any an-danitra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany. Aleloia. Tena hoe na manao viveriny aintsika sika ry havana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia efa miandrandra valim-potia lehibe izay toky efa omen'Andriamanitra antsika ry havana, fa ndao tsika hifikitra hanana faharetana hatrany, hanana toe-po aharitra tahaka izany hatrany tsika ry havana malala. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona no manao tsinontsinona an'ireny olona manao ny asan'Andriamanitra ireny, tahaka ny nataonay roavavy izany. Betsaka mihitsy aza havana no manao esoesy teny, miseho teo bevavaka hono, miseho teo masina, miseho teo endry sy ny sisa maro isan-karazany. Dia za teteny tsy hoe miseho an'izany zavatra rehetra izany, fa miezaka makatohy, miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ny tena marina ny ataon'ny kristianina ry havana, fa hodiny maro tsy hita ilay izy rehefa hoe mbola tsy tena ao anatin'ny tontolon'ny fivavahana sy ny tontolon'Andriamanitra. Dia ndao tsika ry havana mba raha tena mahafantatra an'izany fisian'Andriamanitra izany tsika, raha tena hoe mino ny fisian'Andriamanitra dia ndao tsika mba hatahotra an'Andriamanitra ry havana, fa ndao ho veritsika. Ndao tsika mba hanana toe-po tahaka an'ireny olona manao ny asan'Andriamanitra ireny ry havana malala.
manao ampitiavana reny olo reny, ry havana manao ny asan'Andriamanitra ampitiavana. Matoa reny olo reny ry havana mitaona antsika, matoa reny olo reny mitory teny amintsika, dia tsy hoe hitaona antsika nao ratsy akory ny tanjon'ireny olo reny, fa mitaona antsika mba ho voavonjy, mitaona antsika ho amin'ny tsara ry havana malala. Izay ny tena tanjon'ny kristianina izay manao ny asany amintsika tsirairay avy. Dia izao ry havana malala, ho antsika kristianina, afatra ho antsika kristianina mba apitapitaiko amintsika ry havana, dia izao marina hoe na tsy moramora aza ny milanja ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy dia mahereza hatrany tsika aza mora kivina malahelo fa manana hatrany toe-po manam-paharetana. Fa io fanetrentsika tena io, fanetrenao tena miaritra sy mahafoy zavatra maro an'i Jesosy Tompo io ry havana, no anandratany no anaparany any amin'ny fiaviany. Koa dia aza mienitra fa dia mirosoa hatrany, na dia hoe tsy mikely aina aza ianao, fa ho lehibe ny valim-potianao any aparany any ry havana malala. Tsy hamelanao rery izany Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra izay any amin'ny Lioka 5:7-7 ka hatramin'ny 2:20 manao hoe raha misy te hanaraka ahy, izy andany tenany dia hitony hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no hamonjy ny ainy dia havery izany, ary na iza no havery ny ainy noho ny amboko dia izy no hamonjy izany. Aleloia. Samy mandray ny valim-potiantsika ry havana malala, amin'ny fahafoizantsika tena amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia misy ho saintsaintsika izany ten'Andriamanitra izany ry havana, dia mino fa hiasa amintsika tanteraka ny fanamasin'Andriamanitra amin'izany teny izany, mba hankatoavantsika n'izany teny voalaza rehetra izany. Koa dia mankasitraka anareo izany ny aino hatramin'ny farany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Isaorantsika ny anabavintsika tiana izay tonontsika izany ten'Andriamanitra izany tamin'ity androany ity. Dia matoky sy mino fa nampahiranao izany ten'Andriamanitra izany. Izany moa amelabelatra fotsiny, tsy ampy ny nataon'ny ankizy fa mba mamelabelatra, ohatra mamelabelatra rehetrarehetra, mitondra fampahirezana ihany koa antsika rehetrarehetra. Aleloia. Jakoba 5:7 ka hatramin'ny 2:20. Soramany dia toko an'ny kristianina azo fahoriana sy anatra samihafa. Jakoba moa dia anisan'ny nalaza ihany koa amin'ny fananarana ny kristianina sy ny amin'ny fahasarom-piaro ny amin'ny tokony hitondrana tena tsara araka Andriamanitra, ny amin'ny mba hahatonga antsika ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Anisan'ny nampiavaka ny Jakoba dia anisan'ny mpianatra Jesosy, nanana fanetretena ngezabe mihitsy. Anisan'ny fitenin'ny mpianatra hoe rahalahan'i Jesosy isika, rahalahan'i Kristy, fa izy tsy nentina antsoina hoe rahalahan'i Kristy fa mpanompon'ny Kristy, mba tiany antsoina azy mpanompo. Izy mihitsy no fiteny za aza atao hoe rahalahan'i Jesosy izany, fa atao hoe mpanompon'ny Jesosy. Anisan'ny nampiavaka anazy izany. Fa izy dia olona Jakoba dia nanana fanetretena, anisan'ny nanana fanetretena indrindra tamin'ny mpianatra izay 12 izay niaraka tamin'izany. Jakoba ihany koa dia olona tena mpiakohaka, mpivavaka. Dia anisan'ny nampiavaka azy, efa mandinika ny tantara isika, anisan'ny nampiavaka ny Jakoba dia ny kitro eo amin'ny lohaliny. Lohaliny dia misy kitro mihitsy, ary volazan'ny tena Andriamanitra hoe misy kitro tahaka ny an'ny rameva ny lohalika Jakoba, satria izy dia olona mpiakohaka, mpandohalika, tena mpiakohaka amin'Andriamanitra. Ary ny surnom moa izany, ny fomba fiantso azy tamin'izany dia hoe ilay marina. Ary izay moa izany ny filazan'ny olona azy, fiantson'ny olona hoe mba fiantsoantson'ny olona anazy eo. Ilay marina, na dia tsy nanaiky antsoina an'izany izy dia iny antsoin'ny olona anazy. Ary anisan'ny maty martyra ihany koa Jakoba, satria fantatritsika tsara fa nahafaty an'izany Jakoba izany dia efa mitory izy dia izy no mahery foko izy rehefa mitory teny. Dia nazery avy eny ambonin'ny tempolo nanjera anazy, avo be, nazery avy eny ambonin'ny tempolo, tefika-ambon'ny tempolo, dia efa tsy maty, mbola tsy maty, dia mbola nitoraham-bato, dia mbola tsy maty, dia farany velezina tamin'ny bangy ny lohany, dia izay no vita tonga dia voavonjy izy. Aleloia. Tsara fantatritsika tolomantsy izany tantara kely rehetrarehetra izany, misy antony tolomantsy ny tantarantsika an'izany rehetrarehetra izany, satria tsika tsy manana fotoana hanaovana hoe fampianarana be
fa eny antsefatsefany eny ianao mila mieno a de mitombo fahalalanytsika de nitanjona de tsotra foana ihany a mba tsy hamidin'ny olona isika mba tsy fetsifetsen'ny olona isika mba fantatsika ny momban'ny zavatra zay toritsika sy ny zavatra zay a enotsika alleloia zao ny ten'Andriamanitra hoe ho am'izany de mahareta tsara resaka faharetana ndray tsika eto zany mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo mahareta mandra-paharoviny mandra-piavin'ny tompo mahareta mandra-piavin'i Jesosy na ho vy na ho vato na tsara ny fiainana na ratsy ny fiainana na mandalo ady na mandalo inona de zao halleloia mahareta mandra-piavin'ny tompo de nitovy amin'ny Paoly ihany zany ary tsara fantatsika koa fa i Jakoba rehefa vita ny telo taonan'ny Paoly ny anarany tany hevitra nampianarany Gamaliel anazy a de mpianatra anankiroa no mba nandray an'ny Paoly a tamin'ny apôstôlina de Petera aloha voalohany vatana tao an-tranon'ny Petera izy rehefa avy tany tany hevitra tany niaraka tany amin'ny Gamaliel de avy eo a hozy Paoly tsy nahita nizaniza ako tamin'ny apôstôly rehefa vahiny tao amin'ny Simona ozy izy tao amin'ny Petera fa tsy nahita afa-tsy i Jakoba de Jakoba reny izy roa lahy reny Jakoba reny zany mba hitany ary Jakoba de nandray anazy a nandray any i Paoly a ho rahalany a tam'izany a ohatrany hoe raisinao zany ohatrany hoe mbola nihafafa ny olona rehetrarehetra fa i Petera sy Jakoba de tsy mba nihafafa fa nandray an'ny Paoly zay mbola nisy any fahitretena tao anatiny ihany koa izany i Jakoba de tena niasa tamin'ny asan'Andriamanitra niasa daholo ny olona fa samy nanana ny nampiavaka azy i Jakoba no anisan'ny mitondra ilay fivoriana présidenty fivoriana mihitsy ny Jakoba tam'izany rehefa nivory ny apôstôly de nitady ny hevitra fahany jentilisa mba miditra ao amin'ny tempoly manompo an'Andriamanitra ihany koa halleloia sy mora izany zay moa no somary avadiky ny olona ty ariana hoe ny jentilisa tam'izany a ty koa mbola fahamarinana tenenina ty am'izay fantatrao koa ny marina hitanao am'izao fotoana zao a be dia be ny olona miteny hoe ny fiangonana zany natao an'ny olona mpanota fa tsy ny olona efa mivavaka zay mihitsy tsy avy antso ny marina Jesosy a fa ny mpanota bahibebaka ary tsy sitrak'Andriamanitra ny afatin'ny ratsy fanahy fa ny lany amin'ny lalany hoy ny ten'Andriamanitra ary natokavan'i Jesosy de mba tsy ho very hatramin'ny jentilisa isika zany zay aloha mazavatra eo fa izao am'izay ny ten'Andriamanitra de milaza manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de tonga olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao zany zany hoe misy zavatra kely mantsy zay mantsy ravana mahatonga anay miteny a amintsika am'izao andro farany zao tsika sady mijery tsara no mihaino tsara no mandinika tsara ny ten'Andriamanitra anisan'ny ohatra teneniko anao zao misy be dia be zao mpitoroteny misy mpitoroteny zay zao a any an-dafy any variana fotsiny zay mivady mihaino ny zavatra teneniny raha mihaino safy be mantsy ianao de tonga de alleloia manao amainina ny olona manao alleloia ny olona de feno olona be mihaino anazy de ho an'ny olona mihaino fotsiny hoe mihaino am'izao fotsiny fa tsy mandinika de vao fitaka fa za tena miteny anao fa rehefa henoinao ny zavatra tenenin'le olona de fantatrao ny fitaka ao ambadiky ny toriteniny tsika zany mila tena mandinika am'izao andro farany zao mba tsy ho voafitaka ary havana malala ny olona zao miteny hoe andao tsika nokatra fiangonana ohatra hoe ho an'ny rasta le rasta mantsy a le resaka fanahy mihitsy resaka fotom-pisainana sisisa mihitsy na hoe andao tsika nokatra fiangonana ho an'ny le be moto be reny le andao tsika nokatra fiangonana ho an'ny sarim-bavy azonareo de ho an'ny olona zany hoe rena mahatoandreny raka Jesosy faloraka ary zareo mba hivavaka eny ry havalamalala tena mahatoan'ny rehetrarehetra Jesosy fa izao Andriamanitra eto de zay ho tonga ao amin'Andriamanitra no mila miova fa tsy hoe Andriamanitra andeha hiova vainy am'ireny olona reny ilay zanak'Adala rehefa niala tao amin'ny tranony de nandeha tany amin'ny tany zay tsy fantatra lavitra ny tranony rainy de tany am'ilay tanàna ratsy ilay nahapotika ny fiainany rehefa iova foy io lehilahy io tsy le rainy no nanatona azy de niaraka tamin'ny ninana voankazo fihinana tro niosina tary ambadika tary
fa izy niala tany dia nanaty tany an-tranon'le ray dia nofin'le ray satria tsy avy antsony marin'Andriamanitra. Eto zany mila zavatra mila tandremantsika io zavatra kaonsily izay nitarihan'ry Petera sy ry Jakoba tamin'izany hoe ny tanjona dia mba nidirany jentilisa amin'izay ao am-piangonana mba nahatonga ny jentilisa anana fifandraisana amin'ny apôstôly anana anjara amin'ny filazantsara. Dia izao ireo jentilisa ireo nofanina, ireo jentilisa ireo nampianarina, ireo jentilisa ireo nandefasana fampianarana ireo tamin'izany. Raha amintsika amin'izao zany dia andefasana alefa MP1 mihitsy ny fampianarana. Tsy hoe mionona amin'ny mahajentilisa ianao fa ianao vonona hiova, miala amin'ny ratsy fanao dia mandray ny filazantsara. Io mantsy teny olona amin'izao hoe io mantsy rehefa anina dia ry zareo ary nge niteny hoe alao mba hivavaka ny jentilisa e. Dia alao izay mety amin'ny jentilisa ny atao tsy marina izany. Izay mety amin'Andriamanitra no ataon'ny olona raha te hivavaka amin'Andriamanitra ny olona. Izay mety amin'ny Kristy no ataon'ny olona mba ho lasa kristianina. Azonao zany e. Fa tsy hoe Jesosy mila manaraka izay ataon'ny olona hoe ao anatina fiangonana fikambanana sarim-bava ohatra na reny olona ohatr'izany dia hoe asiana fiangonana ho an'ny zareo satria zareo dia mba te hivavaka. Mila miala. Ka izany asa nataon'ny Jakoba zany niaraka tamin'ry Petera, niaraka tamin'ry Jaona, nampian'ry Paoly avy eo dia izao ry havana malala. Ny nanangana ny ara-panahy ny jentilisa, ny natonga ny jentilisa hiova fo. Halleloia, tsy mora zany. Miverinao mora ve zany mampiala olona amin'ny sigara amin'ny alalan'inona tsy basy, tsy langilangy fa tenin'Andriamanitra. Manala ny olona tamin'ny fijejojoana tsy basy tsy langilangy fa tenin'Andriamanitra. Fampianarana baiboly. Manala ny olona amin'ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra izay niainany tamin'ny fiainana jentilisa. Tsy mahavita an'izany raha tsy olona manana faharetana tahaka andry Jakoba ary havana malala. Ary rariny raha izy natao président izay tamin'izany tena président mihitsy tena président mihitsy ohatra zany hoe misy izy mihitsy ny sefo nitarika ireo fionana, ireo fifampidiniana, ireo fampianarana, fitariana ny jentilisa ny ondry izay very araka ny teny Jesosy mbola misy hafa koa ivelan'ity ondry hafa koa ivelan'ity vala ity ireo jentilisa ireo itsika. Halleloia. Dia Jakoba anisan'ny nitondra an'izany. Zao zany raha misy olona hitantsika ohatra hoe misy olona zao feno an'le tena hafa mihitsy ny paoziny dia mivavaka ao am-piangonana manao departeur dia manao any tena hoe tena dia tonga ao am-piangonana izy fantany io fiangonana andeha hivavaka fisy tsy miova amin'indry. Dia zao no tenen'ny olona sa velao ry izy tsy zaranareo fa izy mba mivavaka. Tsy zany. Miala mihitsy aloha hoe adinonao ny fiainanao taloha. Ny tatouage nefa tsy afaka kosehana intsony. Raha misy tatouage ianao amin'izao fotoana izao aza manamelo tena. Za koa raha mba nanao andreny fa tsy nety vanina ny anahako. Misy olona zao misy tatouage dia rehefa miova fo izy dia inona ny zavatra ataony mba hafempenina amin'izay. Raha teto zao misy tatouage ohatra dia mba manao akanjo hatrety satria tsy rehare intsony ireny ary tsy sitrapon'Andriamanitra no anefinefena ny vatantsika anoratsoratana ny vatantsika tahaka izany. Dia ekeko ny tatouage ny kavina azo esorina. Mpira evangelika ianao esorina ny kavina. Vehivavy avana esorina amin'ny kavina, lehilahy indray avana ny kavina. Ary fantaro daholo ny zavatra rehetra. Inona ny angian'ny kavin'ila. Dia olona izy za zao manao kavin'ila taloha dia nampiako anankiray dia manao kaviny roa. Ny esoriko efa ela moa zany ny esoriko fa nazary hoe taterina vao mbola nanao zany ka nary niova fo dia iny ny esoriko voaloha endriky ny fiovampo daholo zany rehetrarehetra zany. Fa raha ny atsy tsy fonao mamy ny atsy dia finy aroa dia tsy mety. Dia tsy mety zany zay hoe alao ry izy mba hivavaka izy mba dia hivavaka ka mbola tsy mangetetan'Andriamanitra izy mbola tsy fantany zany ny Andriamanitra ivavahany ilay mitaky fahamasinana avy aminazy mitaky dingana. Halleloia. Marina zany teneniko zany nge ravana malala e. Fa eto ny olona nanao dia mahareta tsara mandra-piavy tompo indro ny mpiasa tany miandro ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana aloha sy ahoriana. Mahareta koa ianareo mampahere zany fonareo fa efa mby akaiky ny fiavian'ny tompo. Tsy mora ry avana zany mamboly zany.
tena misy zavatra zay a misy zavatra zay a amidy any amin'ny supermarché tsy haiko inona moa ny potimarron amin'ny potimarron amin'ny teny gasy ohatran'ny voatavo kely reny izy potimarron reny zao a misy an'ireny ambolena ety akaikinay ety izy moa ety ambanimbanivohitra de rehefa manazava ny olona misy fotoana taparesaka amina namana ako ry fomba fambolena an'ireny avela amin'ny volena eo de zao rehefa tangosana izy ireny a de arovana izy ireny arovana misy fomba fiarovana ny zareo zay satria miala vany ny vorona de mitsaingotsaingoka ny zareo mihinanina rey de lasa mandeha nefa le izy raha vao ohatra hoe misy tsaingoka vorona kely fotsiny de efa tsy ilaina intsony tsy afaka tangosana intsony iny de varina ianao rehefa ozy le olona rehefa mitango andreny ohatra zareo a de somary malahelo kely mety hoe retina ambolena be de be mihitsy fa be de be ny jerenao misy tsaingoka vorona kely de ajanona eo hoan'ny vorona tanteraka ay ty jerena izy antsara be de be ety aminay aty a presque manana zaridaina daholo ny olona fambolena zavatra misy mamboly courgette misy mamboly voatabia zany moa de isaky ny tokotany aty misy mamboly voatabia daholo samy manana eo tokotany hoe samy mambolimboly daholo de na reny courgette reny rehefa misy tsaingoka zavatra reny de amidy any amin'ny grande surface reny de tsy alainy reny io zany tiako tenenina misy fotoana ianao misahirana ianao mamboly zavatra fa misy zavatra be de be mandra-pahatonga ny fotoana fiotazana iny be de be ny zavatra mahazo an'iny mety voahitsaka iny mety voatsaingoka iny mety tsy fantatro avy alleloia de zao ry havana malala mila maharitra fa ozy izy Jakoba hoe ny mpiasa tany miandra ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranon'olona aloha sy aoriana isika mankikely any amin'ny momba an'io hoe any amin'ny Deutéronomia misy tenin'Andriamanitra vakiko aminao a Deutéronomia toko faharaiky ambin'ny folo andiny faefatra amby folo ngambany ika vakitsika ny tenin'Andriamanitra Deutéronomia toko faharaiky ambin'ny folo andiny faefatra amby folo alohandra andiny fahatelo amby folo vakitsika voalohany Deutéronomia toko faharaiky ambin'ny folo andiny fahatelo amby folo a vakiko aminao ary raha iantsara ny ditiko izay andidiko anareo ianareo ka ho tia an'i Jehovahandriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahynareo rehetra andiny faefatra amby folo de alatsako eo amin'ny taninareo ny ranon'orana amin'ny fotoany de ny lohaorana sy ny farahorana mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolobokao ary ny diloilonao ary ampaniriko ahitra ny sahanao amin'ny biby fiomponao ary hinakanina ianao ka ho voky alleloia reo zany midinga an'ireo ampamokatra tsara ny voly misy ny lohaorana avy ny orana de lonaka ny tany de mamboly ianao de reo fa voavoly ny voafafy ny vosy voatsatoka ny voly ohatra de zao miandry amin'izay ianao tsy moramora iny voahitsiry eo ary tadidio fa rehefa mitsiry ary iny a mbola misy fikarakarana be de be atao amin'iny misy fiarovana ka ho any ambanivohitra eny tsika mahita ohatra hoe misy olona miandry vorona satria misy voafafy a de sao de tsaingohan'ny vorona le vola vao nafafy iny na izy le vao mitsiry kely ohatra maitsomaitso kely iny de tsaingohan'ny vorona de misy any ambanivohitra misy aza mihitsy hoe mandeha manino miandry vorona tsy azoko mihitsy hoe miandry vorona ahoana ary tam'izany ay miandry vorona sao de hinana n'lay voly de roasina ny vorona sao de mitsaingoka n'le efa mitsiry kely iny faharetany zany taka ny olona anankiray ihany ry avana vao miova fo a ianareo vao miova fo reo tsy mora ny miandry anareo tsy mora ny miambina anareo taka anay tamin'ny voalohany tsy mora ny miambina atsika raha vao le vao mitsiry voalohany indrindra hitsiry ve aloha sa tsy hitsiry raha izay misy ny tsy mitsiry misy ny mitsiry de tonga de lasa ny vorona misy mitsiry efa ngezangeza misy aza efa hitanao mihitsy hoe mamokatra za fahadisompana tanànandro Paoly rehavana tamin'izany olona nofaniny zany olona nitoriany teny zany olona nampianariny efa lasa mpianatry Kristy fa nandao azy nandao any Paoly zany efa voningeza be Jakoba eto tena niteny ry havana malala tsy le lohaorana ihany tsy ampiny ary zay mahatonga ana miteny anareo aerezinareo manaraka fandarana
izao fandaran'izao revana ohatry ny hoe traitement ohatra zany hoe ohatra zany hoe marary ianao de misy traitement arahana de ny ara-panahinao zao malina hery de tsy tonga eto indray ianao androany de raha afaka pitso ianao miverina am'le taminy omaly any satria maninona mbola tsy nitsiry kory ianao hoy le olona anankiray za hiverin-dalana hoy zany mantsy anazy netra zany kianao ary mbola tsy nandroso ny olona miverina zany efa tery vo miverina fa raha olona mbola tsy nandroso tsy miverin-dalana ny anaran'izany zany nge izahantsika anaovana fandarana isan'andro e maly ianao a kivy androany ianao nanomboka nahery togava ianao trapitso fa mahery togava raha afaka pitso fa mahery kokoa mandra-pahatonga anao ho pampahery zany ke nitehirizana andreo ankizy reo e ange mahatonga andreo ankizy reo mandray anjara eo e ny fitehirizana olona anankiray de ny fanaovany asan'Andriamanitra zay ihany raha te hijoro ianao te hirehatra foana ianao de manaova asan'Andriamanitra raha ny loha orana fotsiny a de tsy ampy raha ny loha orana fotsiny tonga ny tany lonaka fa melohany ijinjana mbola ho avy koa ny faraorana mandena ny voly halleloia mahamandimandina azy na ny anana ho alainao rehefa avy ny orana reny petsay be reny a misy ranony tsara mihitsy reny salady reny misy tsy ampirano tsara halleloia tsy hijinja raketana ianao ry havana malala raha mpanompon'Andriamanitra ianao menao an'ity zavatra ity a de tsy hijinja raketana ianao eny amin'ny tany ay fa tena hijinja amin'izany hoe vokatry ny sa hoy ny ten'Andriamanitra hoe alatsako amin'ny taninareo ny ranorana amin'ny fotoana de ny loha orana sy ny faraorana mba hanangonanao valinao sy ny ranom-bolomboka ary ny diloilonao de ampaniriko ahatra ny sainao ho an'ny biby fiomponao ary hinan-kanina ianao ka ho voky halleloia toy izany any antsika rehetrarehetra ry havana indro fa antsika rehetrarehetra zay manao asan'Andriamanitra zakivy azaketraka za zany tena mitenanao mihitsiny a aza mbola raha tsy manana fo ianao sy saina mafy de moramora ihany aloha fa manaova asan'Andriamanitra ampitombo anao fotsiny aloha fa tetika ry havana malala zany Jakoba zany a de nanana faharetany zany firy ry havana ny jaintilisany Iova kristianina tam'izany vokatry ny asan'Andriamanitra nataondry Jakoba tafiditra ao an-tempoly ny andrandranyzany hoe ho any an-danitra nefa jaintilisa fa za miny fa tao anatin'ireo betsaka noho ny verin-dalana betsaka ny tsinao tadidiko mihitsy maheno an'izany tantarany anabavy Lovely zany hoe de misy olona mitoroteny de misy mimeme za aloha isoraka an'Andriamanitra za taloha rehefa mahita mpitorotena tam'za mbola tsy vavaka za tsy maniratsirany zany za na de naditra ara taloha za matahotra an'Andriamanitra za tsy samby sangisangy an'Andriamanitra zany hoe miteny ratsy an'ireny fa za koa nisy fotoana rehefa mitoroteny zay taloha mpitoroteny ny an-dalana zay sy mampionona sy ny ankizy mpitoroteny zay ny an-dalana de mitoroteny zay efa tantariko anao rehefa laka misy aly zay mitoroteny eny Analakely eny Treizibe eny amin'ny Sarim-bava eny Antaninarenina eny amin'ny Indra eny amin'ny Conforama eny a Beorika eny amin'izay toerana feno mpisotro toaka sy zanaky ny ala rehetratreny fa misy fotoana ianao ohatrany hoe tato kivy any ianao eritreretinao ry havana fa zay tam'izany miaritra na ririnina na viorana ny zanakay mbola kely titiny kely tam'izany fa avelanay amin'ny bebe fa zay mivady mandeha za mitondra fiarakodia zay de fenona ankizy ao de miaraka ao mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa de mitondra megafona de mandeha mitoroteny isaky ny laka misy alina isaky ny talata zay mivady mitoroteny ao amin'ny fitsarana tam'izany zay mivady reo ao amin'ny fitsarana mitoroteny inona le vokatra fa niratsirana ny hitanao za hoe efa nisy nandray tamin'ny vozon'akanjo saika anomen'le rangano tontondry ahako mitoroteny eo amin'ny 13 mai tezitra hita mihitsy olona ingiahiny devoly tezitra be mihitsy izy mangina za mbola nitory ihany izy zany vitako ohatr'izao izy mena maso be sady tezitra be mihitsy mangina za mbola mitory ny olona misy mihenoko tsy angina zany nanatona de niraisiny tamin'ny vozon'akanjo koa zao ve zany ny vokatra ho a
andeha amely totondry za koa za sy fambapetsaka any totondry efa voareva sarefazy fa tsy maninona fa tefa ho an'i jesosy alleloia araka an'le tenin'ny anabavy lovilitengerevana any amin'ny ny tenin'i jesosy de zao hoe sabatra anareo raha alan'ny olona ka riny sy aratsiny ary lava ny toy ny zavatra ratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olo raha noho ny amin'ny jesosy salefazy zay totondry any raha lava efa vity sy efa nahazo an'izany foa antsika taloha totondry sadaka firy misy any fa tsy maninona raha tamin'ny taloha de tsy zaky zany hoe tsy za tsy manaiky an'izany fa zao zany ekena mihitsy satria hoany jesosy anapahatra raha misy mamely ny akavia de meo ny akavanana da miandro fotsiny izy olona ngeza be de andeha amily totondry anahy jereko ohatrendrasako fotsiny ka misy totondry nafaty anahy zany fa ny olona ny tonga de niorakora ka velao kosa izy itorytena ny anjehan'ny olona lasa izy nitsoaka nandeha taksika za koa misy anjely natsangan'Andriamanitra le olona rehetrarehetra hoe hiaro tam'izany tsy voan'ny totondry izy to de nandre taksi de lasa ozy milo endany enjeo iny amin'ny anenjehana an'izany ry havana ho jesosy mifalia anareo raha ohatra zany hoe alan'ny olona sy ariny sy aratsiny ny anareo lavy toy ny zava-dratsy ny anaranareo neka tsika ry havana mitoro fahamarinana zany everin'olona misy arety mifindra mihitsy tsy mihinan-kisoa zany ianao mitodika ataon'io rehefa ny amin'ny toerana na ny anaty restaurant anao na ny anaty fetifety de mitena azafady zay tsy mihinan-kisoa jeren'olona loatra ny mampitehitsakisaka sao de mamindra misy aretina mifindra tena marina zany aza mihinan-kisoa ohatra anaiky ianao de vitanao za manomboka elan'ny olona zany ianao hoe na fety ary tsy tiany olona ny atongavanao eo satria anao tsy mihinan-kisoa ka zay tsy mihinana satria biby maloto ny ten'Andriamanitra dia toyany de mifalia anareo am'izany andro zany ka mibita fa indro lehibe mivalim-potianareo any an-danitra zany nataondraza za mijery an'le totondro tonga fotsiny de efa mibitaka hoe totondro ray tonga eto fa ny an-danitra any misy valim-potingeza be ka motsika ry havana hiady aman'olona zany tsony za nge ry havana miady aman'olona taloha tena miady aman'olona taloha tena teneko anao zany miady aman'olona zay taloha fa noho ny amin'ny jesosy tsy miady aman'olona zany tsony fa arakaraky nisy indray de anao bitaka fotsiny anao miandrandra lay valim-poti ko maherezy anao fa zany azo fijaliana daholo zany fa manana faharetana miandro voly aza ry havana sarotra malelo any ny fonao mahitan'le hoe ry rehetra zany de tsy azo tanko zay fa nitsaingohan'ny vorona fa zao ny endry Jakoba olona io resak'io miezaka anao zany mitory teny maraitsy mba etaom-bavaka sy ny sisa ampianarina baiboly atao daholo zay mety atao zay mety ho fa inona ny zavatra mitranga mbola lasa ihany le olona lasa ihany le olona misy fotoana mampalahelo fa nefa zao zay le faharetana ny olona ary miandro vokatsoa ry havana misy fahadisom-panantenanao fa ninao tsotra fotsiny ny valim-potianao efa re de torio ataovy zay nge ry havana nitory teny tany amin'ny 13 me tany analakely zany tsy haiko mampina mety mata tsy haiko firy afiriny zay no nitory tany itsaky ny laka misy alina reny tokoa loha tonga ao am-piangonana reny loro zareo manao zipo lava ataony am'izay ry zareo retary am'le amin'ny alina zany misy tonga de 5 vavy tonga dao am-piangonana to de miavaka mihitsy ao vao ampianarina manao sarodo fa manomboka me mandeha anankiray ny vita batisa firy volana firy mety amataonany mihitsy nandeha tany fa tena anankiray ny vita batisa anankiray ny vavaka fa zao na ho an'iny anankiray iny aza endraso ny loha orana sy ny faraorana manana faharetana amin'ny asan'Andriamanitra manana faharetana amin'ny fiazakazahana manana faharetana amin'ny asa fitoriana misy fotoana ho avy fotoana mety misy fotoana tsisy mihaintsony ianao fa torio ihany fa na iny olona iny kitana mamira-pehatra amin'ny satro-boninahitra ao na iny olona iny tsy manaraka fa mivalim-potianao efa ny an-danitra tsika ry havana tsy perdant zany tsika amin'ny asan'Andriamanitra tsy maty antoka zany tsika ny olona mety mieritreritra maty antoka isika ny olona mety mieritreritra hoe maty antoka tsika io le andramiko izao fa tsisy mihaintsony ndray efa nitory tsy manao krismasy zareo tsy maninona moa zany ry havana reo zany nareo mbola reo zany fifaliako mahita ny rodinina iaina saondra raza tsika rehefa desambra tsika be mihitsana indrindra ampijery atsika
tsara fantatritsika zany ho anareo zay mbola tsy zatra satria antsika mandalo an'le krismasy izay tsy ankalazainay ny faterahan'i jesosy ankalazainay atao am-ponay a raha azoko atao manao fety be hoa isaky ny 4 mai satria zany naterahan'i jesosy tatao-poko de ataoko zany saingy tsisy manao mety ho gaga angamba ino ty ataonao mifaly eny amin'ny faterahan'i Kristy tatao-poko satria atao-poko zany tempoly zako le tranomby nefa koa za rehefa avy eo ny diovina de lasa ny tempoly de atao anatika izy tempolin'Andriamanitra ianareo fanan'Andriamanitra ao anatinareo halleloia fa zao na ianao mahazo valim-pity ato de kitana mamira-peratra amin'ny satro-boninahitra ao iny olona iny na iny olona iny tsy hita any am'izay misy azy any fa ny valim-pity anao ianao efa tokony hibitaka fotsiny zany mahatonga anay a ity fandarany ity na za efa miteny ankizy foana amin'ny groupe ao a ary fantatry ny ankizy tsara zany zavatra teneniko zany ato amin'ny groupe ato a de zao manana groupe izahay de le groupe misy groupe anankiray zay a somary ohatrany hoe mba tena sarotiny kely zay am'izay satria zay groupe zay a tena hoe olona efa vonona hivavaka mihitsy vao ampidirinao efa le tsy le fa zao izy io a de tsy mety misy olona maharitra tanteraky zany fa mandalovana mandalovana ohatrany hoe fa zao ty fandarany ty a na ny mpijery eto aza de zao ohatry ny wagon ohatry ny lamasinina azonareo na ohatry ny bus na ohatry zany de mandeha miainga avy eto de makary eny andalana eny a misy fotoana io feno be misy are indraindray volana desambra io zany are anankiray misy tsena be mihitsy eo tsenany krismasy de eo be midina indrindra misy ohatry zany a efa ohatry zany rehefa mandalo eo amin'ny gare de l'est tsika na oaiza de be midina eo amin'ny gare du nord be de be midina rehefa mandeha ao Paris ao satria eo feno zavatra eo de ohatry mandeha indray le izy a marapatonga anao any ville juive sy zany a de mandeha ligne 7 ianao 7 ngamba izy zay fa tsy tadidiko tsony de mangingina am'izay marapatonga any fa zao io tsy maintsy tonga any am'izay alehany io ty fandarana ty ho any an-danitra halleloia tarika olona ho any an-danitra halleloia zay tsy mbola tsy nanana tanjona fa tsy zay tsy mbola nisy mihitsy ty rotsaka hovidina ho député za ka manangona olona eto aminareo fa nytanitsika ho any an-danitra de izy ty mandeha foana io zany tsy mijano na misy connexion mandeha io na tsisy connexion mandeha io hotorina ny fahamarina na misy connexion na tsisy connexion na misy avy ny orana na inona mandeha foana misy fotoana tsisy connexion misy fotoana tsy afaka mandeha foana de zao misy miditra halleloia misy mivoaka atao ahoana moa misy miditra ray halleloia misy mivoaka atao ahoana moa oza mantsy avato misy fotoana ary anina atao tsy hita tsony de ohatry malelo de zay manjary amboarina ny fo a halleloia amboarina ny fo jesosy aza olona firy amby rivo ravana nga anisan'jarana azy azo ny mofo sy ny trony tory fahamarina am'izay jesosy avy eo ozy jesosy aiza daolo le olona teo lasa daolo izy petera ozy jesosy anareo koa zao de mba te handeha jesosy ka raha ny elan'ny olona rehetrarehetra ny jesosy raha manarivo ny atsika olona ray roa telo efatra tsy maninona mihitsiny zany azonareo zany paoly zany nylozan'olona hoa paoly tena nylozan'olona nefa raha malalako izy paoly fa zao amboarina ny fo fa na iny ololindry mampionina vady malalako iny olona nieretanao tory hatramin'ny ray maraina ampianarinao baiboly tsy hanenena atsika reny ianareo rehetra atao amin'ny groupe zay mampahery ankizy reny vomaly zao misy anankiray aminareo mampahery ankizy be mihitsy any ambadika any mandeha eo ny apelina mbola azay a mahereza mahafinaritra ery halleloia mampahery ankizy any nareo de zao foana ny ataovy an-tsainareo manana faharetana fotsiny endraso ny loha orana sy ny faraorana fa tsy maintsy misy vanina ao fa raha misy tsy vanina hoe tsy vanina le voly tsy namokatra zany le izy de zao tsy ho adinina anao iny tsy teneny anao fa manenina tsy tonga anao aty an-danitra le olona tsy zay na iny tonga anao any an-danitra de kitana mamirapiratra eny amin'ny satro-boninahitra ao iny gradinao iny na izy tsy sanatry tsy tonga any misy valim-pity anao mihoatra lavitra noho izany ndray any de azakivy de courage halleloia de zao foana tenena ty mandeha ty a mandeha ty metro ty a tsy maintsy tonga any am'izay alehany a misy miditra ao misy mivoaka misy fotoana ary tsika aza mijery zay miditra sy mivoaka fa mifantohy anao any am'le tanjony halleloia mandeha ny fampianarana tsy atao ndray zao ny krismasy de misy be da be ny tsy tonga eto
tsy manina io safidy io averiko any a fa io andro ny 25 décembre io de fankalazana ny fetiny masoandro de fantaro tapeo any anaty barre de recherche anareo any tapeo hoe Saint Nicolas, tapeo hoe fetiny masoandro, tapeo hoe sapin, tapeo hoe krismasy, tapeo de vitanareo fa saingy zao le izy tsy omena tsiny any nareo satria mbola be de be manao an'izy hatrany fiangona rehetra manao an'izy de atao aloha rehefa mbola hitanareo hoe tsy hitanareo izy mamarina zavatra lazainay fa zay teo foana ny ala 10 taona am'ty zao zay tsy nankalazany zany ary tsy nitondra fahampitena teo amin'ny fiainanay zany ry havana malala fa zao torinay foana nefa zany vita zao io de tsy resaka an'izay intsony zay sy vino koa moa resana zany amin'ny herintaona indray de mahatrany janvier zany tsika hatramin'ny fin novembre eo daholo ny olona eo amin'ny décembre eo tsy hita daholo indray fa zao isy hiverina ihany eo manomboka janvier février indray eto ambavaka ohatra zao zay koa vao nitondram-bavaka ho any an-danitra nge tanjona aminao areto tsy hoe inona koa aleloha zay mahafinaritra atsika tsy manana fiangonana fa raha manana fiangonana tsika de misy fotoana tsy miasa ny diakona satria tsisy tonga mivavaka fa zao tsika zao mety amintsika zao mandra-piaviny Jesosy zao no mety amintsika zao eto tsika safidy de mahareta ry Jakoba mahareta daholo ny mpanompon'Andriamanitra fa io taka ny mpamboly miandry ny voly hiakatra ihany ny fikarakarana rehetrarehetra toy izo ihany ny fikarakarana toy izo ihany ny fikarakarana toy izy foana araka tenanao na eno izy na tsy eno fa misaotra ny anabavy lovely tianatsika mitoerantsika tany am'izany tenin'Andriamanitra izany matoky fa voarainao ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra nge hoe any amin'ny faraparanena maranako azy aza mifampimononmonina ny rahalahy fandrao elohany anareo indro mpitsara efa mitsangana eo alohan'ny varavarana ary ry rahalahy aoka ho mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo fianarana sy fandeferam-pahoriana sy faharetana ilaina daholo zany rehetra zany mandevitra amin'ny zavatra rehetra mila manana faharetana aleloia indro ataontsika fa sambatra izay naharitra sambatra zay naharitra aleloia manana faharetana efa renareo fa ny faharetan'ny Job ary vitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo aleloia Job ary avana tena niharitra fantatro ny zavatra neretany efa teny tamin'ny vadiny hoe miala amin'Andriamanitra am'izay ianao fa jerety ianao de zay toy ny iray am'ireny vehivavy adara ny fahafantarako anao izy adara ianao fa za tena tsy ala amin'Andriamanitra fa na mbola mono azy izy de mbola toky azy foana tsy niala Job fa jereny efa raha ny fiainan'ny Job any amin'ny Job faharoa amby efapolo marinatsika azy fa ny tantaran'ny Job de zao Job faharoa amby efapolo andininy faharoa amby folo Soramany de niteny farany nataon'ny Job sy nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray ary Jehova ny tany ny hafarany Job mihoatra noho ny voalohany ka nanolagnondry amanosy 7,200 sy rameva 9,000 zany rameva zany rameva 9,000 sy omby 2,000 ary briky vavy 1,000 izy ary nanjanaka fito rehefa kotiny reo arenan'ny Job reo de zao avy roeny reo atsasaky reo daholo nanana ny taloha nefa izy efa mpanan-karena indrindra tamin'izany fa naharitra izy de avy roeny aleloia avy roeny daholo reo koty io hatrany amin'ny voalohany any isao ny fananan'ny Job taloha le potika reny de isao ny fananan'ny Job teto fa avy roeny ary zao ary nananjanaka fito lahy sy fito telo vavy koa izy aleloia ka anarany zokiny indrindra nataony hoe Jemima anarana manakaraka Kezia anarany faravavy nataony hoe Kerena Hapoka ary tsy nisy vehivavy tsara tahitaka ny zanaka vavin'ny Job hita teny amin'ny tany rehetra ary niarany mendray ny lova tamin'ny anadahany izy aleloia ary mbola velona 700 taona Job atoriana zany ka nahita ny zanalasiny sy zafiny hatramin'ny zafindohaliny aza de maty Job rehefa trantitra ka ela miainana zao ry havana aleloia raha maritra tsika de ampanentanany Andriamanitra tsika ny avy roeny aleloia marety ianao de toneo ny fo de samy hitahin'Andriamanitra fa tianao Jesosy azakivy torio miasa fa ny valim-pitianao tsy any amin'ireo olona reo raha ny olona mandao anao de azakivy raha any amin'iny olona iny ny valim-pitianao de ataontsika hitomany fa tsy any amin'iny olona iny ny valim-pitianao fa ny valim-pitianao any an-danitra samy mahery tsika de samy hitahin'Andriamanitra
zao reno iranakatsika hoe raha mbola izy koa ny farany halleloia de minofinaritsika rehetra fa za mino fa inao hitovy hiteny tahaka anay hoe raha mbola misy koa ny farany ny fanantenantsika tsy fony zany halleloia fa ao an-danitra ao misy Andriamanitra mahita ny ataontsika mahereza sa mitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra halleloia. Izao te hihirao anao satria misy zavatra tiako lazaina kany any agaviko anao de ny iainoinao zao irako izao satria izao soavanao anao ity iraiko mba ho tsarovana eny maizaina misy ny mafiny adina satria fatenao ve yerira kasi itanantroirayara fa alanantena fani ranomasona uhody fifaninendra rato mbola isikio ny farany betsy isy fanatenano foana rato mbola isikio ny farany betsy isy fanatenano foana. Tsy misy fanenjehana satria akory mpankala nefa ao are anao tsy emotra mandroso Jesosy kapitenina aride auka fifanini jai uya ratu mbola isikio ny farany detsy isy fanatenano foana nefa aoka nantena fany ranomasina uhody fifaninindra isikio ny farany detsy isy fanatenano foana aride aoka nantena fany faorina ody fifaninindra mbola isikio ny farany detsy isy fanatenano foana rato mbola isikio ny farany detsy isy fanatenano foana
rano masona ony fifalilindra raho mbola isiko ny farany de tsy misy fanantena no fona amen ravana malala raha mbola izy koa ny farany a tsy foana akory ny fanantenantsika. Halleloia. zao ravana malala Andriamanitra tsy manery atsika zany amin'ny asan'Andriamanitra zay ataontsika. Andriamanitra tsy nanery ary tsy nametraka tamintsika mihitsy ny hoe ianao tsy maintsy mitondra olona zao any an-danitra. Ny ataontsika dia ny miezaka mitondra olona any an-danitra, fa niezaka ataontsika eny amin'ny olona ireny raha ny tena antsika dia verimaina ireny, fa ao amin'Andriamanitra tsy very ireny. Halleloia. Malahelo ihany tsika raha misy olona hoe miverin-dalana tena malahelo. Voko fantatrao fa raha tsy avy aminao ny nampiemotra an'ireny olona ireny dia madio ny fisainanao. Valim-potianao foana any an-danitra misy foana any dia mahereza. Aza mba mieritreritra mihitsy hoe za tena nitory afiry taona, nitory taria iza ny vokatra hitanao tetiny tsy izy, fa mibita ho ny tenin'Andriamanitra fa ny valim-potianao efa any an-danitra dia mahereza. Tory foana. Halleloia. Mandroso foana, aza kivy, aza niemotra, manana faharetana. Evitanao ny ranorana voalohany, aza mitsahatra eny an-tenantena fa andraso ny ranorana faharoa. Ranorana ingy ry havana malala tsy ho an'le voly ihany fa ho anao ingy ry havana. Halleloia. dia mahereza isika rehetrarehetra. Efa tsika amin'izao fotoana izao afaka miteny mihitsy ianao hoe Jesosy na efa mpampian'Andriamanitra na ny fiaino manokana ihany koa zany. Manana faharetana ianao, manana faharetana ianao ny fiarahanao amin'ny Jesosy ry havana. Fa mila faharetana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Indraindray tena misy fotoana tsika tena tsy maintsy miandry, nefa araka ny torotentsika tamin'ny sabata hoe niandry angentsika fa Andriamanitra koa tonga fa tsy hoe tsy tonga akory. Raha Andriamanitra tsy tonga teo amin'ny fiainantsika dia kivitsika, fa Andriamanitra tonga ary dia mahereza isika. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao mankasitraka anao zay Tompo ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Faly zay Jesosy tamin'ity androany ity raha tanteraka teto indray izao fandaharana izao. Ary dia zay Jesosy dia miandrandra foana hoe vitandreny androany dia matoky zay Jesosy fa ao an-danitra ao dia misy valim-potia ao. Halleluia. Ary mitodika amin'izany foana izay dia tsy mety kivy izay. Ary sahanay mihitsy ny miseho vahoaka isan'andro mitory ny zavatra rehetra zay tokony hotoriana eto, satria Jesosy isaoranay ianao ny olona izay mihaino. Za misaotra anao ny amin'ny olona izay nandray ny fampianarana teto ka niova. Jesosy azy jentilisa daholo izay no natsoina dia taka ny nataony Jakoba sy Sery Petera sy ny mpianatra Jesosy niezaka nitondra ny jentilisa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay rehetra izao jentilisa daholo Jesosy ny anganay. Ary misaotra anao koa izay fa mba mahatarika jentilisa koa izay. Misy olona tena ratsy eto fa niova, misy olona tena anatina fahotana teto fa niova Jesosy. Za misaotra anao satria avy aminao reny. Mankasitraka Jesosy dia miteranao, manome voninahitra ny anaranao dia nangatanay aminao dia izao hoe raha misy efa mijoro Jesosy dia ampaherezo zany dia mba hisy vokatra, mba hiotiny vokatra zany ianao any an-danitra any. Dia mba ho fitaovana famokarana fanahin'olona ho any an-danitra anie Jesosy izao fandarina izao toriteny izay ataonay izao, mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy mba tena hiara-iasa amin'ny apôstôly zay, hiara-iasa zay Jesosy tamin'ireo mpianatra rehetrarehetra Jesosy, mba mitondra ny anjara-birika ho entina any an-danitra dia mba faniriana eto amin'izao fandarana izao izay tarihanay mivady miaraka amin'ireto ankizy rehetra miara-miazakazaka amin'ireto Jesosy, mba hitondra vokatra ho any aminao zay, mba hitondra n'izany hoe hiditra ny lanitra dia tsy mandeha irery ary tahio zay Jesosy, tehirizo zay mba ho tonga any. Ndao zay nitorindray no sanatria ho tavela eto Jesosy dia mankasitraka anao satria fantatra fa
raha maharitra toy izao zahay dia satria ianao nanome anay ny hery dia voninahitra ho anao Jesosy dia tehirizo ny tsirairay avy dia meo hery meo tanjaka halleloia dia azavelana ho kivy dia meo anay ny fo maharitra meo anay izany fiandrandrananao sy ny fatokinanao fa ao aminao no misy ny herinay ary ny aminao no misy ny valim-pitianay misaotra Jesosy dia ny aja sy ny saotra sy ny voninahitra dia anao efa hatramin'izay ka ho mandrakizay ka raha misy tsy voalazako dia ianao Jesosy mahalala ny mahasoa ary tapetraka ao ambany fiainao fitantanao ny zavatra rehetra ka raha misy mba tery any ambadimbadika any mila valimbavaka Jesosy mila fanasitranana Jesosy mila fitahiana Jesosy dia mba arotsahay aminay mihoatra lavitra noho izay mba nehetretinay ane Jesosy zany ho voninahitry ny anaranao raha misy atrik'olana ety hiatrikady Jesosy fantatro fa raha tonga eto izy ireo fantatro fa raha nibitsika taminy ianao androany dia tsy niteninao ihany no eniny fa nibatana ny fandresena koa ary nahazo ny fomba anao izy ireo ka dia misaotra Jesosy voninahitra ho anao misaotra raha eo dia fo satana dia faritro amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy androany fa amoa avy zato eny avokoa ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana teto misaotra Jesosy amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ampandrosotsika ny anabavintsika Iama avy any Koety ivavaka ho an'ny firenena tany tompana bavy Iama. Haleluya. Ratsiratsy ny connexion fa toto dia ampandrosotsika ny anabavintsika Erika ivavaka ho an'ny firenena fa ratsiratsy ny connexion ny anabavintsika Iama dia aleo anabavy Erika mba ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Vavaka firenena ny Andriamanitra iray tany indrindra misaotra anao izay fa mbola totosa soamantsara ndraiky indray ny teninao misaotra Jesosy fa mbola afaka nenao izany teninao izany ndraiky anao mbola nampianatra anay indray ianao Jesosy mba hanananay faharetana natoroanay tokoa amin'ny finoana ny rosoanay mandrakariva amin'ny asanao nininana dia ninina fahakiviana Jesosy ninina mety zavatra mahazo anay Jesosy dia ianao mampianatra anay mba hanananay an'izany toe-pomana faharetana izany dia ampianaritra Jesosy tena hanana izany toe-po izany ataovy mitoetra tokoanay izany teninao izany Jesosy malala dia androany izay Jesosy mbola mangataka amin'ny fanahinao masina Jesosy hikasika anay ho voakasika an'izany teny izany ny anay fony izy mihaino ny teninao androany dia apetraka teny ampilasananao koa Jesosy amin'ny firenenay dia rehefa manokana izany firenenay izany Jesosy amin'indrafonao arovy amin'ny atatano sy arovy ny firenenay Jesosy na dia be ary tsy fahatanterahana amin'ny firenenay io Jesosy dia ianao no amanga ny fony vahoaka malagasy tsirairay avy ianao Jesosy no hitantana ny vahoaka malagasy dia ampianary ny vahoaka malagasy Jesosy mba hay tena hoe hitondra ny teninao hanana hay ampianatra hanana toe-pomba tena maharitra ny fanofonanao dia apetraka tena ampelantananao Jesosy ny firenenay apetraka ampelantananao koa dia misaotra anao zay Jesosy fa ranako ny tena ny vavaka satria mitaiza kely moa ny anabavy dia tahitra ny zanany dia tsy ometsika tsiny tsisy tsiny akory zany fa dia ho faranako ny vavaka ho an'ny firenena misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay ary dia mitondra bavaka hatrany ny firenena Jesosy ny firenena malagasy Jesosy entinay bavaka mba hahatonga anay Jesosy hanana an'izany hoe ankonana fianakaviana namana any Madagasikara mba tena hoe arovanao amin'izao andro farany izao arovanao amin'ny fahantrana amin'ny insécurité amin'ny asany maizina rehetrarehetra Jesosy dia vavaka izay mitondra bavaka ho an'ny firenenay mba ho tena ho tahinao anay Jesosy mba ho tokantrano ho tany ho firenena tena miavaka Jesosy satria dia mampalahelo tokoa Jesosy indray mahita hoe ny firenenay dia firenena tena tsiriritin'ny olona ahitana tanàna tsara ahitana toerana tsara ahitana vokatra tsara fa izay malagasy ao dia tsy mihinana amin'izany tsy mandeha amin'izany satria anaty fahantrana lalina indrindraka dia mba jereo Jesosy ny fianana jereo Jesosy ny firenena jereo Jesosy ny firenenay Madagasikara dia mba avangio Jesosy ny mpitondra mba hijery ny vahoaka akaiky azavelanao manadino an'izany didy sy andraikitra izany oka ny fanahinao misy no hikasika an'izy ireo amin'izany asa masina izany dia ny amin'ny fiahinana vahoaka manontolo ho voninahitry ny anaranao dia asio fifohazam-pana marina tokoa mba tsy hivavabavaka fa tena hivavaka
ny malagasy ametraka ny fiainany sy ny anony manontolo eo ampelantananao ka dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloia amen halleloia ilana tsiny moa rehefa ohatr'izay fa samy rem-pianakaviana daholo moa ny eto tampotampoka ny nanendrina ny anabavintsika Erika ivavaka satria ratsy ny connexion anabavy ama dia efa eo moa zareo efa vonimbonin'eo daholo dia nisy zazakely tampoka dia tsy maintsy nitapahako satria zazakely moa ny atsika tsy mentsika tsy nitezana izy zazakely fa dia misaotra azy nanaiky nandray anjara tao anaty zany ka dia misaotra antsika ihany koa fa dia faly koa zay niaraka taminareo teto androany ny fandarantsika no mifarana fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria isika dia afaka mihenonareo miditra ao amin'ny site web ny Aki Radio www.andravokaizao.com ary rehefa ao nareo dia afaka mihaino ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina raha 7 amin'ny folo maraina dia enao ndray zao fandara zao raha taratara nao vao nahita amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo alina eto koa zay dia mampandray antsika rehetrarehetra azafady mampandray antsika rehetrarehetra fa raha ampitso dia tsisy aloha ny takariva mahafinaritra amin'ny herindray vao isy satria noho ny antony manokana dia tsisy ny takariva mahafinaritra raha pitso dia manome fotoanareo fa zany ary dia ezaka any zay andefa ny efa taloha fa tsisy en direct zany tsisy live zany ny fandarana takariva mahafinaritra fa ezaka izay andefa ny reny taloha reny ho jerentsika dia mankasitraka atsika ny tompany omba antsika tsirairay avy dia raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalanitra Jesosy dia rapitso retsika ioneto rapitso alina tahaka izao dia samita in'Andriamanitra raha misy kasainao atao dia ataovy fanontanian'Andriamanitra ny momba antsika tsirairay avy misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra hatramin'izay dia ho mandrakizay tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra mahereza daholo halleloia amen